miarabantsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana aodinareo ity mamasina ety indray ny misy atsika amin'ity ity chef Sergio ny anarako izany araka amintsika amin'ity fandaharana androany ity ny mpandray andrarantsika androany dia Madame Judith ato izy novelany Nareo tonga izay anao Madame Judith ia fa mahafantatra ny chef Sergio satria efa teneny hoe ianao no chef mikarakara tsy mikarakara inona no sakafo karakaratsika androany taboulé zany ny eritreretina tsy hoe ny eritreretina moa fa efa zay mihitsy le izy taboulé zany hoe izy io zany ohatran'ny hoe cuisine libanaise le izy dia resaka couscous zany le zavatra ataontsika androany mety misy antony manokana avy eo inona ny antony safidiananao hoe taboulé no ataoko androany fa tsy hoe salady afaka ohatran'izay ka tsy zany fa nisy namako izay zany nanao an'izy io dia tiako be le izy dia ohatran'ny hoe zaka io a mba ampianaro manao an'io dia ny teny nandeha teny fotoana dia ohatran'ny hoe nanao an'ilay izy aho zany dia tiako zaraina mpijery indray le izy eny ary nanao ahoana ny fanamboarana laksy fanatsarana moa zany fa tsy fanamboarana le izy zany ohatran'ny hoe tonga dia ohatran'ny hoe niditra ry zareo dia ohatran'ny nafinaritra andry zareo dia tsy zavatra natao zany fa nasiany fitonana zavatra kely izay zany ao tsika mahita izy eny ary tsy vitan'izay fa nitondry izay a ny planche découpé fa anao karakara ohatrany misy koa ny tablé anaovantsika amin'ny fikarakarana androany dia farany ty misy valopy kely fa ty amin'ny RTA 5,000 ariary amin'ny fandraisana anjara amin'ny ingrédient dia misaotra ny chef Sergio dia misaotra ny ekipa ny RTA zany a nanome andreto fanomezan'reto ataontsika tsara be ny sakafo liarytsika hikarakaran'ilay sakafo eny ary tompoko mandroso efa manomboka mafana ny andro dia sakafo maivamaivana mety sy mifanaraka tsara amin'izay no atolotry Madame Judith entrée froide taboulé no anarany nampangotraka rano andrahoana ny couscous no nataony voalohany nasiany menaka olive zany mba hampamandimandina ilay couscous rehefa masaka ary tonga dia nasiany sira ihany koa niaraka tamin'izay ho fanomezana tsiro azy rano atsasalitatra satria couscous atsasakilao no hoandrahoana zany hoe atao mitovy ny fatran'ny rano sy ny couscous rehefa mangotraka le rano dia narotsaka amin'izay ny couscous ary vonoina avy hatrany ny afo dia avela hisarinao mandritra ny 10 minitra faharoa ao anatin'izay fotoana izay no nikarakarany ireo fangaro rehetra miaraka aminy izay tena tsotra kely satria mitetitetika fotsiny no tena atao eto nampiasa izy concombre notetehana de nampiasa karaoty ihany koa izy tao anatin'izay izay tsara marihana fa karaoty efa masaka zany hoe efa avy nampangotrahana asiana maso ihany aloha etsy andaniny ny couscous fa mety efa masaka izay angambany ary aroarona dia aparitaka amin'ny fourchette toy izao hitanao amin'ny sary izao amin'izay mitsiratsiraka tsara hoy ny fitenitsika mahazatra na ihany koa hoe misaratsara ka tsy miraikitra izay izy no atao hoe masaka dia avela mangatsika eo iny dia mitohy hatrany ny fitetehana ny fangaro akoatra ny tsiro dia izay ampamaromaro loko ilay sakafo koa ny tena tanjona eto mba mahafatifaty rehefa jerena efa nisy maitso tanora teo efa nisy orange ihany koa ity indray zao menamena ny voatabia izay notetehany ande hatrany
rehefa nandalo teo ny maitso tanora tamin'ilay concombre teo a dia ny maitso antitra koa tsy adino a ry kotomila sy ry persile izany. Tsy latsa-danja tamin'ireo rehetra ireo a ny loko volomparasy a izay naseho tamin'ny alalan'ny tongolo be na ny gros oignon. Ankoatran'ny karazana legioma dia nampiasa charcuterie ihany koa Madame Judith ho fanampiana tsiro sy hanomezana karazana loko hafa indray. Raha toa ka hamerina ity sakafo ity ianao rehefa any an-trano any dia afaka soloinao fromage na nofon-trondro na crevette ilay charcuterie teo araka ny filazan'ny Madame Judith hatrany. Mety hoe afaka ataonao miaraka daholo ihany koa izy rehetra, maninona moa? Efa nisy menamena aza teo aloha teo dia mbola nanampy poivron rouge ihany i Madame Judith satria samihafa kosa aloha ny tsiron'ny poivron sy ny voatabia. Namarana ny fikarakarana ary ny fanamboarana vinaigrette satria moa zany sady tsy ho endasina no tsy atao saosy ary tsy atao rony ihany koa ilay legioma sy ny fangaro rehetrarehetra izay notetehana teo fa hohanina mata afangaro miaraka amin'ilay couscous efa mata dia nasiany tsiro marikivikivy kely. Citron nasiany sira, nasiana poivre, menaka ohatran'ilay manao vinaigrette rehetra ireny ihany dia nasiany siramamy kely afangaro rehetrarehetra ireo dia arotsaka ao anatin'ilay legioma charcuterie efa voatetika teo. Tsy haiko aloha ianao fa mampitrarakivy dia mampitelin-drora ny mijery azy kony. Mbola tsy afa-po tamin'ny loko maitso Madame Judith dia nanampy olive vert indray sady mampitombo ny tsirony ihany moa zany. Izay rehetra izay no afangaro amin'ny couscous efa masaka dia vita ny taboulet. Tonga eto amin'ny fanandramana ny taboulet karakarain'ny Madame Judith moa zany tsika mamia mélodie. Dressage aloha mahafinaritra fa raha ho anao entrée somary betsaka kokoa.
tsara tena tsara fa nendrikely araka nyteneko teo taboulet moa zany classifie ao anatin'ny entrée raha manao entrée somary betsaka kokoa eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 grama eo nan'olona anankiray fa tsara dia atsika ny tokantrano ihany koa rehefa mikarakara entrée ohatra zao rehefa manao découpage ezahana mitovy amin'izay mahafinaritra kokoa no mijery anazy eny ambony assiette. Ny taboulet koa anisan'ny mitondra vitamine C atsika somary ngezangeza tianenanena vatana tena mety tsara koa izy. Ny taboulet moa zany avy any Liban, plat traditionnel libanais izy io. Ny couscous any tena betsaka ohatrany hoe atsika gasy zao vary ny foto-tsakafotsika, any amin'zareo tena couscous io tena ohatrany faniriny vary atao amintsika be da be tena maro any amin'zareo. Fa ny taboulet ny couscous ty misy karazany, misy ny moyen, misy ny fine, misy ny somary ngezangeza koa fa de préférence rehefa manao taboulet ohatrany tiany madame Judith ty zao couscous moyen ampiasainy tena mety tsara amin'le taboulet. Entam-pamarana fandaharana dia araroty kely ohatra nahita crèche atao ambadika atao amintsika nikarakara sakafo teo afaka mba zavazavainao kely ve? Ie tena manao crèche zany fa ohatrany hoe le io activité crèche io zany tena fanampiana ho andray aman-dreny zay mandeha miasa zany dia zay zany apitrany aty aminay zaza zay mikarakara ny zaza tonga ny riva alainy zaza zany hoe tena manampy be da be ho andray aman-dreny miasa zany ny crèche. Ono ny olona rehetra eto manodidina ihany ve no manantona anareo sa misy mihitsy olona avy any avy lavitra manantona anareo? Ny tompoko tena misy tena hoe avy lavitra, misy avy any Ampitatafika, misy avy any Anjomakely, Avoloa iny zany satria le ray aman-dreny miasa aty amin'ny ville aty amin'ny manodidididina aty daholo dia mety tsara amin'ny zareo eto Mahamasina dia avy any Ambohibao, avy any Ivato tena misy mihitsy na lavitra ary fa mampety andry zareo le izy eto amin'ny ville zany. Ataoko tsara anareo izy zany. Oui. Entam-pamarana fandaharana metraka ny veloma mandram-peona amin'ny herin'ny toa isan'indray fotoana antsika. Hello.